Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Agnatin'ny herignandro ny alahady fa 7 tsotra mandavantaona izao sika fa le mitafasimany mbola tsara ho antsika jiaby magnaraka manjo mitandregny atrany ity onjapeo mamontsika ity. Onjapeo ity natao ampitambatra antsika jiaby ologno raiky miaigny ny fihavanagna ilay magnasitragna ny zao tontolo zao. Natao ihany koa indrindra agnasoavagna ny hafa itoriagna ny vaovao mahafaly ny Kristy magnera ny vazantany ho an'ologno tsy ankanavaka na mivavaka anao na tsy mivavaka. Isaoranay atrany anao zay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ity manasanao ary mbola iena sy tandregny ny toroteny ndraiky fampianaragna hoentin'ny ray aman-drenitsika rehefa aveo magnoloagna an'ireo teny Andriamanitra roso ny eglizy amintsika ny anty izay milaza fa taranak'ampihodigny atsika nefa hahalala fa misy ny mpaminagny eo aminy. Ary ny fahalemeko no iaretako mba hitoerany ny herin'ny Kristy ato amiko fa indrindra arak'izegny tsy misy mpaminagny tsy henikaja afa-tsy amin'ny tany. Ampian'ny fampianaragna sianatry ny salamo fa 7 izegny manao hoe Andriamanitro mivetso ny atsaram-ponao eto amin'ny tempolinao izahay manerana ny vazantany anarananao tompo ke derenay atraizatraiza ny fahamarinagna dia eo antananao atrany. Magnoloagna zegny ny lohahevitra arosy ny eglizy amintsika ny any ity dia ny hoe naosa aza isika eo i Kristy herintsika ka manasanao ary agnaraka sy hitandregny atramin'ny farany ny fampianaragna sy toriteny hoentin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque ary henontsika ampitiavana ampinona sy amin'ny fanantenana izany. Fankalazagna ny ten'Andriamanitra vakiteny masina voalohany bokin'ny Ezekiela mpaminagny. Tamin'ny zany andro izany dia niditra tato anatiko ny fanahy sady nampitsangana ahy ka nandreny tompo ny teny tamiko aho. Hoy izy tamiko, ry zanak'olona, indro ianao irahiko ho any amin'ny zanak'Israely, ho any amin'ireo vahoaka ampiodina izay niodina tamiko. Fa efa nanota tamiko mandrakandroany aza ireo sy ny razany. Ireo zanaka manao tarehy tsy mahalala menitra sy mafo ireo no anirahako anao. Izao no holazainao aminy. Izao no tenen'ny Tompo Andriamanitra.
ka na hihaino izy reo na tsy hihaino fa taranaka ampiodina izy, dia hahalala fa misy mpaminany eo aminy. Izany ary ny teny Tompo, saorina ny Andriamanitra. Andriamanitra amin'ny zava-drehetra aizany no sitrapony ao am Kristy Jesu. Andriamanitra amin'ny zava-drehetra aizany no sitrapony ao am Kristy Jesu. Lerao ny mpanompo ny Tompo, lerao ny anarany Tompo, tsaroviny anarany Tompo na izao nao mandraky izay. Tonga fa maraitsy hariva iderany anarany Tompo, ambonin'ireo firenene ilazany avo de avo. No misy mitovy amin'ny Tompo, ny Tompo mitoetra ny ambony, ka miondrika izy mijery na langitry izany natany. Halany amin'ny fakony roy, Jesuri ny aveo ny mahantra, apetrany anilanandile, angina ze fantabahoaka. Ny momba poneny ny trano, ny teraka maro kafany, isaony ny raty antsika, ny ainy efa nomeny antsika. Andriamanitra amin'ny zava-drehetra aizany no sitrapony ao am Kristy Jesu. Andriamanitra amin'ny zava-drehetra aizany no sitrapony ao am Kristy Jesu. Vaky teny masina faharoa, taratasy faharoa ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, fandrao mirearea amin'ny alehiben'ireo fanambarana aho, dia nasiana tsilo tao amin'ny nofoko, dia anjeliny Satana amely te amenay mba tsy hireareako. Ny amin'io dia intelo aho no nangataka tamin'ny Tompo mba hanalany anio amiko, fa izao no navaliny ahy. Ampioanao ny fahasoavako, sady amin'ny fahalemena indrindra no iampara ny heriko. Koa dia voameka sitrako aza ny hirearea amin'ny fahalemeko mba hitoera ny herin'i Kristy amiko. Izany no ifaliako amin'ny fahalemeko, amin'ny fahafambaraka, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana, no ny amin'ny Kristy, satria ny fahalemeko no heriko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alléluia.
Mombantsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ane iza, ny vaovao mahafaly dia Jesosy Kristy Tompontsika, araka ny nosoratany Masinday Marika, voninahitra neo anao ry Tompo. Tamin'ny izany andro izany Jesosy nankany amin'ny tany nahabe azy, ary nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa sabata ny andro, dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy. Ka be tamin'izay niheno azy no gaga tamin'ny fampianarany sy nanao hoe, taiza no nahazoan'izy io izany rehetra izany? Fa indrena manao ahoana izao nomena azy izao? Ary ahoana no ahefany tanany izany asa lehibe izany? Moatsio va ilay mpandrafitra, zanaky Maria, rahalahin'i Jakoba sy Josefa, ary Joda sy Simona? Moatsia ty amintsika va ny anabaviny? Dia tafintohina taminy izy ireo. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy enin-kaja afa-tsy amin'ny taniny sy amin'ny fianakaviany ary amin'ny havany ihany. Ary tsy nahazo nanao fahagagana akory izy teo, fa marary vitsivitsy monja no nisitraniny tamin'ny fametrahan-tanana, ary gaga izy noho ny tsy finoan'ireo. Dia nitety ny vohitra manodidina izy sy ny mpianany. Izany ary ka ankalazaontsika ny teniny Tompo, dera neo anao ry Kristy. Ry kristianina hava malala, mitoetrany ny fiarahantesika miroso amin'ny kenina Congrès Eucharistique Nationaly, Congrès Eucharistique iombonana ny nosy, ary miditra amin'izao fanjava sacerdotaly izao sika erana amin'ny pretra manerana ny diocèse aokary. Ahay anararoatra zao fotoana izao sika mianakavy, isika olo raiky ziaby anao vavaka totoafo mba ho vanim-potoam-pahasoavana ho ansika tokoa izao vanim-potoana izao, satria sambatra isika ry hava malala fa tonga hamangy isika Andriamanitra, ka anjaratsika no ay ampandroso azy. Mino aho fa tadidinareo ny fiverenana ataosika isaky ny ranom-bavaka mandrosoe ao an-tranonay anao Jesosy. Izao tokoa no iankafisika ny Jesosy hiditra isa-tokantranontsika ka hitondra ny fahasoavana, ary zany ny Congrès Eucharistique ankalazaisika, zany hoe tonga eto anivosika Jesosy, tonga eto anivon'ny diocèsesika izy, tonga eto anivon'ny tanànasika izy, tonga eto anivosika tsiraikiraika izy, ka anjarasika no mampandroso azy eo anivon'ny fiainansika. Ka izay indrindra ry kristianina havana, raha ny evanjely tamin'ny alahady lasa teo tokoa manko no iverenasika kely, dia maro reo olona natoky sy nino an Jesosy Andriamanitra ka nahazo fanasitranana sy fahasoavana tamin'ny fanahy mambatana. Ka noho izany ry kristianina havana, mitokisa
indrindra koa isika fa na de mila horendrika aza isika noho n'izao adi-piainana maro isan-karazany noho izao krizy zao na osa sy malemy ihany koa asika fa raha eo anivosika Jesosy de izy no angovosika, izy no herisika ka izany indrindra no foto-kevitra amin'izao Alahady fa 14 mandavataona zao. Ry kristianina havana, matetika tokoa isika no diso fomba fijery, matetika tokoa isika no mila an'Andriamanitra fa indrindra rehefa tozo fahasahiranana ranomarina nefa ry kristianina havana Andriamanitra no mila asika ary zany ny kongresy eukaristika zay ankalaza isika. Andriamanitra tonga mamangy atsika, mila antsika izy, mila antsika mino azy Andriamanitra mba hafahany manatanteraka amintsika ny sitrapony ary tokana ny sitrapon'Andriamanitra de isika vovonzy ho sambatra ho faly ary zay no antenaintsika tokoa ary amin'izao fankalazantsika ny kongresy eukaristika izao fa aza gaga isika fa sy tantin'ny demony isika ao anatin'ny asambarana, sy tantin'ny demony isika ho faly sy ravo ka ataony zay anakorontanana azy ka izay indrindra ry kristianina havana no ilaina ny vavaka totoafo ary zany ny dikany fivavahana irahasika manao raha ny tena marina mivavaka isika satria ilain'Andriamanitra isika atoky azy. Tena mifanohitra amin'ny eritreritra atsika zany matetika satria eversika fa isika no mila an'Andriamanitra raha ny tena marina ry kristianina havana. Andriamanitra mila asika mba hitoetra ao amin'isika ary zay fitoeratsika ao amin'izay no masambarana ary azosika sara ary zany ireny mot de passe napetraisika reny dia anambarasika fa ao amin'Andriamanitra isika ka Andriamanitra mila asika ary rehefa mila asika Andriamanitra dia ny asambatra asika no tadiaviny mba hafahany miasa amin'ny alala asika. Ny ampahafantatra an'izany no nahatongavan'i Jesosy teto tany, nahatonga azy olombelona mila finoana avy amin'asika olombelona Andriamanitra mba hafahany manasoa manasara asika ary zay no atondiany amin'izao kongresy eukaristika izao. Mila finoana avy amin'olombelona tokoa i Jesosy hafahany manasoa manasara asika. Raha tadiditsika sara ry kristianina havana isaky ny misy famantarana na fagagana araka ny fomba filaza asika azy dia manampy mandrakariva Jesosy no manao hoe ny finoanao no mahavovonjy anao ary tsy inona io finoana io fa fidirasika amin'ny sitrak'Andriamanitra ary zay no mahatonga asika milaza hoe mila asika Andriamanitra. Raha tinina zany ry kristianina havana ny fampianarana tamin'ny Alahady 17 mandavataona teo izay nibanjinatsika an'ireo apôstôly tao anatin'ny rivo mahery misambaravoara ka nikiaka mafy tamin'i Jesosy ka Jesosy nampitony ny rivotra naverisika eto satria tena misy akony lehibe amintsika miatrika izao fiomanana efa akaiky dia akaiky ny kenina izany rehetra izany ny atom-pisin'ny kenina 2024 ry kristianina havana dia fanehoana ny finoana ary zay ny eukaristia ary isaky ny mankalaza ny eukaristia isika amin'ny fotoana mifanandratana any aminay izy isika manamba lalina sy mahagaga ny ataon'Andriamanitra ao isika manambara ny nafatisanao zay Jesosy mankalaza ny sangananao miandry ny avianao satria lalina tokoa ary mampitolagaga ny ataon'Andriamanitra asika ka ny kenina de sinina fa fanehoana ny finoana ka ny vokatra tenaintsika ary de isika mpandroso an'Andriamanitra eto nivosika ka raha mampandroso an'Andriamanitra fihavanana isika dia ilay fihavanana tena izy sady kristianina no malagasy anasitrana asika ka ahafahasika ary manao départ vaovao pentecote vaovao ao anatin'ny fifankatiavana satria praitapo isika ka mifanasoa mifampisimbana ka mikasaka ny sombona ka lavitra ny fanidikiliana noho ny fitiavatena noho ny fialonana noho ny avinavana noho ny fiasaram-belatsia fa iombona ho fianakaviana raika isika olo raika ao amin'ny Jesosy ka izay indrindra no sy maintsy amoazana ny finoana araka ny lazaisika tamin'ny Alahady lasa teo aoka mba sy finoana enti-pahazarana fotsiny fa finoana velona no entisika
sika miatrika an'izao kainina izao. Inona moa ny finoana velona fa ilay finoana iesany ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika, ka sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ahafahasika manao dingana vaovao amin'ny fanimpandrosoasika an Jesosy amin'ny fiainansika, ka risosika lalindalina koa amin'ny synôda tapany fahatelo araka ny voalazasika averimberisika matetika izay. Ry kristianina havana, sara ary zany ny manamarika fa izao alahady fa 14 mandavataona izao ihany koa no alahady voalohany amin'ny volana Jolay, volan'ny fanjava saserodotaly ho isika efa nresasika teo Pendohana, ka ny irasika amin'ireo piritra miara-mivavaka fotoana fandalinan'izy ireo ny fiainany, fotoana andalinana ihany koa ny fiainan'ny dioseze, fotoana zay andalinany ny fiainam-panan'izy ireo ihany koa, ka ahatonga azy ireo ho mpanompony ny Eukaristia, satria zay no piritra izany hoe vonona ikarakara sy kolokolo ny fianakaviam-ben'Andriamanitra tahaka nataon'i Jesosy. Raha tadiditsika sara tamin'ny alakamisy masina dia nanasa ny tongotra n'ireo mpianatra izy ary nolazainy tamin'izay ataovy izao fahaserovanahy, ka ny hivon'ny Eukaristia zany dia fahafoizana sy fanimpona, ka izay no alalinin'ireo piritra mba hahatonga azy anana fiainana eukaristika, ka ahafahany mampiandrondry azy hitarika antsika, ka ahatonga asika anana fiainana eukaristika ho tabernakla velona. Matetika isika ry kristianina havana no milaza fa sy misy kisendrasendra fa asehon'Andriamanitra ny sisany amintsika, ary izay indrindra amin'izao kainina 2024 izao irisika ho Pentecote vaovao eto amin'ny diosezesika, eto amin'ny tanindrazisika izay sy afenina fa mandalo fotoana sarotra tokoa, ka izay indrindra ry kristianina havana no ampisehivy vakiteny voalohany teny bokin'i Ezekiela mpaminany amintsika, entsika mba afaka tokoa ny tanindrazasika ny fiainansika manontolo, indrindra ity fanjava saserotaly ity izay anomanana akaiky ireo programa maro atrehisika, ka ny faratampony dia ny kainina 2024. Ao ny programa ny MDMK, ny fionamben'ny MDMK ny Ambilobe, ny chapitre général fionamben'ny Maseratsima de Dugoseres, ny fanaovan'izy ireo voady mandritra an'izay chapitre général zay, ny fionamben'ny Roser zay eto amintsika nanantanterana azy, ary ny fionambe sy ny fahazatotaona ny afafy FET zay eto amintsika, ary ny faratampony isika teo dia ny fiarahandiasika miroso amin'ny kainina 2024 zay mampiditra asika amin'ny fizenonana fahatelo isika teo amin'ny synôda fahafito eratsika manao eto amin'ny dioseze. Sara ny manamarika fa ny vakiteny telo arosony eglizy amin'izao alahady fa 14 mandavataona izao dia manorosoritra sara izany zavatra rehetra voalazasika nasongadisika teo. Ny vakiteny voalohany bokin'i Ezekiela efa nampisehivisika dia manambara sahady izay hitranga amin'ny Jesosy ao amin'ny evanjely, izany hoe ho an'izay manaradian'i Jesosy ho indrindra ny bokin'i Ezekiela mpaminany, indro ianao iraiko any amin'ny zanak'Israely. Sara ny mahafantatra fohifohy ny tantaran'i Ezekiela mpaminany sy noin'ireo zay nandran'Andriamanitra azy Ezekiela. Misy fifandraisany amin'ny evanjely satria araka ny resika teo dia maro ny olona sy miheno an'i Jesosy tahaka ny Ezekiela. Ezekiela dia mpisorona tao Jerusalema niaraka tamin'ireo voasesy tany Babilôna taorinan'ny farisen'ny vahoakan'i Israely tamin'ny taona 100 talohan'i Jesosy Kristy. Voasesy tany sy niarany zaly tamin'ny vahoaka tany Ezekiela mpaminany, sy afenina fa mafy ihany koa ny krizy atresika nara-panahy nara-batana nara-saina marina sy voasesy tany isika, fa tady itovy amin'ny sesy tany ny fetrehasika izao krizy eo amin'ny fiainasika izao. Toefa kivy sy manana fanantenana sony azy ny vahoaka tamin'ny andron'ny Ezekiela mpaminany araka ny resika tamin'ny vakiteny teo. Isika koa no ny zava-misy mangezantsika maro lafy dia maro ny very fanahy mbola velona, ny antony
fanaovana sesitany ny vahoaka dia noho ny fahotana noho n'izy ireo nivadika tamin'Andriamanitra ka sisy mpiaro isony eto indrindrary noho ny mianso any Ezekela ny tompo sy hompisorona fa hompaminany hompitondra ny teny fa satria araky ny averimberisika matetika ny mpaminany dia ilay mpiteny mitondra ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny vahoaka na dia indraindray aza sy mahafaly ny vahoaka zany ary hitasika amin'ireny taratasy ataon'ny eveka ataon'ny papa ary na ireny fampianarana atao amintsika reny aza dia mety sy mahafaly asika fa nefa sy maintsy milaza ny marina isika satria ny marina no mahaolona afaka asika efa matetika asika no mamerimberina io ny dikany atao hoe mpaminany io araka ny voalaza asika teto ka nomen'Andriamanitra ny fanahy Ezekely torak'izany koa zay vita batemy rehetra sara ho enitsika indray ary ho ansika vita batemy sy kiraikiraiky zay nandray ny fanahy ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Ezekely androany indro ianao iraiko ho any amin'ny zanak'Israely vahoaka mpiodina efa nanota tamiko mandrak'androany izany hoe zava-sarotra sy mafy no andranany Ezekely sy tany malemy andrena mpangady tokoa ny finoana ho isika ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sy tany malemy andrena mpangady fa tany lona ka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hamokatra ka izay indrindra no matetika isika ny mamerimbery tandremo sao de finoana enti-pahazarana ny finoansika ny asan'ny mpaminany zany dia anahitaitra asika amin'izy mampita ny afatr'Andriamanitra ampianatra sy ananatra anoro ny lalakombana mba iverenana amin'Andriamanitra efa lazain'Andriamanitra meloha sahady ary no anjoany zay mpaminany mizoro amin'ny fahamarinana izay satria ny marina no mahaolona afaka na ieno izy ireo na sy eno fa taranaka mpiodina izy dia ahalala fa misy mpaminany eo aminy zava-dehibe tokoa ny fisian'ny mpaminany eo anivon'ny vahoaka marika ilazany fa eo anivon'Andriamanitra sy misaraka amin'Andriamanitra sy reraky ny manolotra sy ny manome hatrany ny famonjen'Andriamanitra na dia eo aza ny fahotana sy ny fivadian'ny vahoaka tian'Andriamanitra ny ahavonjy vahoakany araky ny lazaisika teo am-piandohana Andriamanitra mila asika izy mila asika hovovonzy mila fiavozana mila fiovampenitra mahery-vaika mba aniteraka ny fiainana ny afatr'Andriamanitra fa indrindra miandrandra Pentecote vaovao isika amin'izao kenina 2024 izao ka izy ilay lazaisika teo fa anatin'ny krizy maro tokoa isika na eo anivon'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiarahamonina marary zao tontolo zao mila mpaminany hitondra fanasitranana azy io lalazay isika matetika araky ny afatry ny papa Paul Fayenina sy mpitoriteny no tadiavany zao tontolo zao fa mpaminany ary raha mieno an'ireo mpitoriteny ny olona dia satria vavolombelona amin'ny alalan'ny fiainany ireo mpitoriteny azo lazaina zany arak'izay fampianaran'ny papa Paul Fayenina izay fa isika izao no Ezekely amin'izao andro isika izao isika ny Kristy mpiarabelona amintsika azosika onona sara ny antony anaovan'ny isika ary an'izao kenina 2024 izao raha mampandroso an'ny Andriamanitra eo amin'ny fiainansikasika dia mampandroso an'ny Kristy fihavanana ary fihavanana tokoa no anasitrana an'izao tontolo izao ry kristianina hafa izay ny vakiteny voalohany fa raha ny evanjely ny any kosa ary no tiasika asongadina dia miariary ny fon'olona mihidy sy vonina andray an'i Jesoa ary mampalahelo an'i Jesoa satria tany amin'ny tany nabe azy izy io no manam-pirofo ary anatra lehibe ao ansika raha ny mason'izao tontolo izao tokoa no entsika mizery sy miatrika ny finoana dia sy fanozina oviana amin'ny Jesoa
Jesoa zanak'Andriamanitra isika mila mana masom-pinoana tokoa arysika ary indrindra amin'izao fanomana sika ny kenina izao mila manana sofom-pinoana afaka iaino ny afatr'Andriamanitra Shema Israel eno izy hoy ny mot de passe napetraka sika teny amin'ny La Montagne de Français ka ny miaino Israely dia araky ny fanambara sika ny fiainona dia manambara finoana taitra amin'ny toromaso ny finoana ka rehefa miaino isika dia miezaka hitoetra ao amin'ny Jesoa ka raha mitoetra ao amin'ny Jesoa isika dia amokatra ary ny famokarana tena izy afatarana fa mamokatra ny fiainasika dia isika mahafoy ary manompo ka izay ny mot de passe fahatelo manompo manambara an'izay fiainana eukaristika izay ka izay indrindra ry kristianina havana raha ny evanjely ary noverenina sika dia niaraka tamin'ny mpianany Jesoa ary rehefa sabata ny andro dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy ka maro tamin'ireo izay niaino azy no gaga tamin'ny fampianarana ka nanao hoe taiza monina zaon'izy io zany rehetra zany fa endrena manao ahoana zao nomena azy zao ary ahoana no afahan'ny tanany anao zao asa lehibe zao moa sy ova ilay mpandrafitra zanaky Maria raha lany Jakoba sy Josefa ary Juda sy Simona moa sy ty amintsika va no anabaviny dia tafitohina izy ireo zay indrindra ry kristianina havana mbola miseho zany tantara izany ankehitriny raha manambara ny marina ary maneho ny marina ny mpaminan'Andriamanitra na izany aza dia tamin'izay koa dia nisy niaino azy ka gaga tamin'ny fampianarana io ihany koa no mahavarina ireo olo sotra no vonina miaino sy mandray an'i Jesoa ny olana dia besaka ny sy miaino ary raha misy tena olana amin'izao civilisation zao araky nasongaditsika matetika dia ny sy fahaizana miaino nefa raha misy vanim-potoana tena misy écouteur hita amin'ny sofin'olona maro dia amin'izao raha ny tena marina zany ny problème amin'izao fotoana zao dia sy miaino ny hafa ny olona fa miaino ny tenany sy mifampiaino isony mifanalavitra aza toy izay mifampiaino na dia akaiky ka mampiasa nyreny fitaovana maro isan-karazany reny ka izay indrindra mampasiahy ny mot de passe napetraka sika teny amin'ny La Montagne zany rehetra zany dia ny fahaizana miaino no ahafahasika manokatra ny varavarana ka aizasika mampiatrano mampandroso manao karibo an Jesoa amin'izao kenina izao eno izy ary efa mifandray tsara isika ka afaka miaino ary tafiditra ao amin'ny fiainansika nampandroso an Jesoa isika dia ny marina sy hoe isika no mitoetra fa Jesoa no mitoetra ao amintsika ka raha mitoetra ao amintsika Jesoa na dia eo aza ny fizaliana na fahoriana mety mitrangan'izay satria sy maintsy diovina ny finoana mba hifanaraka amin'ny Jesoa ao am-posika ao dia mamokatra zay ary mamokatra ho asika araky ny lazaisika teo dia isika mahafoy ary manompo ka manana fiainana eukaristika tabernakla velona sabata ny andro araky ny voalazan'ny mpanoratra ao amin'ny evanjely nampianatra Jesoa sy nitantarain'ny masinday Marka eto ny votoatin'ny fampianarana tamin'ny fotoana io ry kristianina havana i masinday Luka kosa no nilaza tao amin'ny evanjely nosoratany fa nampianatra momba ny tena ny mahamesi azy mahampaminany azy Jesoa ka anambarany ao amin'ny masinday Luka ato amiko ny fanahin'ny tompo ny raina itorony vaovao mahafaly amin'ny malahelo androany no efa tanteraka eo amin'ny sofinareo izany soratra izany gaga sy talanjona ny maro araky ny voalazan'ny masinday Luka raha ny evanjelin'ny masinday Luka no jerena sapan'izy ireo anefa fa toa manana fahendrena sy takapolopolorina Jesoa izay sy avy aminy fa nomena azy nanao famantarana maro sy asa lehibe ihany koa Jesoa masinday Luka iza ny fototra izao ireo avy aizany neviany sapan'ireo izay niaino azy sy nahita azy fa zavatra matalanjona sy mahagaga ny nataon'i Jesoa kanefa sy hitan'izy ireo izay nazavana an'izany satria araky ny nasongaditsika teo mason'izao tontolo izao no jereny izany rehetra izany ry kristianina havana aokary mba sy mason'izao tontolo izao no entsika miatrika n'izao kenina 2024 izao raha tisika hazo fahasoavana isika satria eno sika sara
tsara ao amin'ny evanjely sy milan'i Jesosy reo olona tamin'izay satria noeverin'izy ireo olombelona toa azy ireo ihany izy ireo mpiaramonina sy mpiray-tanàna amin'ny nahafantarana an'i Jesosy. Ka izay indrindra ry kristianina havana mila masom-pinoana isika raha tiasika aza isika vokatra lehibe izao kainina izao fa ny fieverana izay tena mihevitra mahalala an'i Jesosy maso n'izao tontolo izao ny jerena azy dia zary vato misakana ka se hita an'i Jesosy ary tafitohina azy. Ka izay indrindra besaka no manao an'izao matetika vitan'izao ka nefa ireo dia milasa sy manatanteraka sy mivelona isony ny finoana ka enganie hoentsika mba afaka amin'izao kainina izao mba samy ahay anokatra ny fosika ka ho masom-pinoana no entsika izery ny zava-mitranga rehetrarehetra ka azahosika fahasoavana amin'ny tafotafo izay amelombelona an'izay finoansika izany rehetra izany no mahatonga sika milaza ary fa mananatra sika tokoa ny zava-misy matetika mba sy izery sy eno araky ny maso sy ny sofin'izao tontolo izao sika fa mila n'izay fivoam-penitra mahery vaika izay lay fibebahana ka nirisika ary izao kainina 2024 izao no amoafoa ny finoansika ka hay ampandroso an'i Jesosy eto amin'ny tanànasika eto amin'ny diosezisika eo am-posika sirairay sika ka ametraka an'i Jesosy ary Jesosy itoetra ao amintsika. Io ny fomba fizerin'ny olona matetika variana mijery ety ivelany makambolony aza ary sy manadiady sy lasa paka ny katesizy sy ampy ny fandaliana mpinoana ka morarava izany finoana izany. Inona no miseho any an-dafy amin'izao fotoana izao hitasika ny vokadrasy ny fomba fijery marefo de marefo io ka tonga dia mora tafitohina amin'ny zavatra mitranga matetika tena sarotro an'ireo olona mijanona amin'ny fomba fijery ety ivelany ny mino fa Jesosy tokoa no lalana famarinana ny fiainana ka izy tokoa no ilay zanak'Andriamanitra mandrafitra ny fiainana. Ato amin'ity evanjely ity no enoina androany ity i Masinday Marka sy ny laza toerana fa milaza sotra fosiny hoe nakany amin'ny tanina be izy. Hitataratra tamin'izany fotoana izany ny fandavana na ny sy faneken'ireo zody mpiray tanindrazana aminy sy hoe tao Nazareta fosiny fa mety tanàna maro nanodidina io mampieritreritra izany rehetra izany raha mampitaha amin'izao vanim-potoana izao voahilikilika ny finoana nefa mandrora misilany sika raha manao izany. Zavatra mety ho mpahazo ansika kristianina ny koa ny zava-nitranga tamin'ny andron'i Jesosy fisarisarahana foana ety ivelany matetika sy mandalina tsara ka manjary manakorontana zavatra maro ary rehefa mikorontana dia ararotiny lay rasy ny demonitsika ka maro ny zavatra potika noho izany ka izay indrindra no okary irososika ibebasika amin'izao fiomanana akaiky dekeky amin'izao kainina izao satria ahafahasika manokatra ny masom-panansika ka araky ny voalaza amin'ny hoe ao amin'ny evanjely inona koa izay io inona ve nomba mianakendry enganetsika sy anakendry araky ny voalazany evanjely fa andray an'i Jesosy ampandroso an'i Jesosy ka raha i Jesosy no raisitsika dia ahay ampizoro ny tena politika marina isika ho isika ary ny politika lavorary voalazan'ny papa ao amin'ny ensiklika dia ny fahafoizana sy fanompoana ao anatin'ny fahamarinana. Nasongadin'i Jesosy ary kristianina havana ny toetran'ireo olona tamin'izay ary indrindra mbola indrisy toetra sika gaga Jesosy noho ny sy finoany nireo mahavariana ihany koa ny zava-misy amin'izao efa sehon'Andriamanitra amintsika ary ny sitrapony nefa isika ny sy miroso izany no mahatonga sika manomana an'izao kainina izao sy amin'izao sinoda izao mba ahafahasika mandalina bebe kokoa ny finoansika anana masom-pinoana isika fa sy mason'izao tontolo izao ka ahafahasika mampizoro ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ny tranomben'Andriamanitra ka hiara-dia isika eo ve hiara ifampidinika hiaraka iroso andalina ny finoana ka amin'izay anovo hery amin'izao kainina izao ka anana hery vaovao ka anana fiainana eukaristika isika sy kiraikiraiky ho tabernakla velona ka zary ho fahazavana sy fanasina ho Kristy mpiarabelona amin'olona teo anatreny sy finoan'ireo mpiray
ny razana aminy dia hoy Jesoa tamin'izy ireo: tsy misy mpaminany izay nikaza afa-tsy amin'ny taniny tsy amin'ny fianakaviany ary amin'ny havany ihany. Toa milaza tena ho mpaminany Jesoa eto, mamerinareo fomba fiteny ireo, kanefa raha ny tena marina dia tsy mpaminany fotsiny Jesoa fa Andriamanitra mihitsy. Nefa noho ny tsy finoan'ireo olona nieno azy dia tsy nahazo nanao famantarana izy, zany hoe anehoana ny maha-Andriamanitra azy zay, fa marary visivisy hoy ny evanjely no nisitraniny tamin'ny fametrahan-tanana. Ry kristianina havana, tamin'ny voalohany dia ireo olona ireo niaino an Jesoa no gaga tamin'ny fampianarana sy ny asa nataony amin'ny farany, dia indray i Jesoa indray no gaga noho ny tsy finoan'izy ireo. Na dia teo azy zany rehetra zany dia nanohy ny asa fitoriana Jesoa sy ireo mpianany nitety ny vohitra manodidina hoy ny mpanoratra evanjely. Ry kristianina havana, fampianaranao ansika izany rehetra izany, fa indrindra amin'izao manakaiky ny kenina zao, eoka sy verin-dalana na ovinanoviana isika, na dia eo aza ny fahasarotana ny anjara-piainany mpaminany. Enosika ny tantaran'i Ezekely amin'ny vaky teny voalohany, na mafy aza na dia osy aza isika, i Kristy no angovo asika. Ho an'ny mpaminany dia ny fanahy masina ao anatiny no manosika azy hitory atraizatraiza, na manao hoana na manao hoana ny fahasarotany. Ny afim-pitiavan'ny fanahy masina no entiny ary zarainy amin'ny hafa. Io ny fampianara azo sika songadinary amin'ny zany rehetra nodiniasika izany. Ny eglizy isaky no voalaza eto, isaky ny vita batemy sy kiraikiraiky no mpaminany amin'izao. Vita batemy isika ka irain'Andriamanitra anambara ny sitrany eo anivon'izao tontolo izao. Mila sika Andriamanitra ho isika, ka izay indrindra ny antony ivavahantsika, satria mila sika Andriamanitra aneo amin'ny mpiarabelona ny zava-mahagaga ataony amintsika, ka tonga sika ho mpiombona fiainana aminy. Ary zay ny tiany Masindahy Paoly asongadina ao amin'ny vaky teny voalohany, raha milaza izy araka ny tenin'i Jesoa hoe ampo anao ny fahasoavako. Ny tantaran'ny fampizaliana sy ny fananjenana ny Joazy sy ny ankivian'ny maro samihafa niatra tamin'ny Paoly. Intelo izy araka ny nambarany no efa nangataka tamin'ny tompo ny analany aretina mikika azy, kanefa nankairezin'Andriamanitra ampo anao ny fahasoavako, sady amin'ny fahalemena indrindra no iamparan'ny hero. Raha ny herin'ny tena fosiny tokoa dia morakivy isika eo anatrehan'ny zavatra maro miseho amin'ny fiainana. Eo anefa ny fahasoavan'Andriamanitra manampy, mankahery ka dia miroso otrany ny dia. Eto i Masindahy Paoly dia mampirehare misy azy ny fahalemena, satria amin'izany indrindra no isehony ny herin'Andriamanitra. Sapa tokoa izany fa asan'Andriamanitra ny asa fitoriana, asan'Andriamanitra ny asa mampaminany, asan'Andriamanitra ny asa ny EEV missionnaire. Ka izay indrindra no mahatonga sika milaza hoe raha manao ny asan'Andriamanitra sika araka ny toerana misy asika tsiraikiraiky, dia Andriamanitra no manao ny asa sika ary lavorary, satria lavorary Andriamanitra. Mahatoa sy mandeha sara ny asa sika, mahatoa sy mamokatra ny asa sika, dia satria sy manao ny asan'Andriamanitra araka ny toerana misy asika isika. Raha toa ka mahavita be koa isika dia oka ho sy maintsy sarona hatrany, fa vokatra ny asa nataon'Andriamanitra izy ireny, fa sy vokatra ny fahendresika ka oka sy poerapoera isika, araka ny voalazany Masindahy Paoly vondreny isika teo. Izay mirehareha dia oka ny tompony reharehany. Masindahy Paoly ihany koa no efa nilaza hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy, ary hoy ny devisika eto amin'ny dioseze, sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Afaka milaza toa ny Masindahy Paoly ary isika ry kristianina havana eo anatrehan'ny fahasarotana sy ny fananjena maro samihafa andre eo anatrehantsika, ka afaka milaza toy ny Masindahy Paoly hoe ampo anao ny fahasoavako, satria amin'ny fahalemena indrindra no iamparan'ny heriko, ko voamainka sitrako aza ny rehareha amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'ny Kristy amiko. Izany ny fifiliana amin'ny fahalemena, amin'ny fanalambaraka, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahatrana noho ny amin'ny Kristy, satria ny fahalemeko no heriko. Ao anatin'ny fetrena ny fiomanana mikasika ny ekenina 2024 isika ry kristianina
fanjava no mitandre izany tenin'Andriamanitra izany amin'izao fanjava zao sacerdotaly zao kazo lazaina fa tena kiondalana ho antsika izao fanjava sacerdotaly izao indrindra izao Ken 2024 zao nouveau départ ho antsika Pentecôte vaovao zany ny fandresika ary manosika sika irosy lalindalina kokoa ka ahatonga sika ametraka ny fihavanan'i Kristy eo anivon'izao tontolo izao ka io fihavanan'i Kristy io no anasitrana an'izao tontolo izao ry Jesosy Tompo ampitomboy ary ny finoanay ahafanay mirosy lalindalina kokoa Masiny Maria reno enao tokoa no misionera voalohany enao ny tabernakla velona voalohany reny ao anay ianao ka tsy misy miafina aminao zao fiainanay zao kolokoloy izahay zanakao fa indrindra amin'izao firosona amin'ny Ken 2024 zao hitondranay amin'ny fijanonana fahatelo sy ny fankalazana ny jobily faharoapolo taona ny famonjena amin'ny 2025 tario izahay ho any amin'ny masimbavy Elizabeta zay maro tokoa eto tanàna eto anivon'ny diocese ka na dia mideza sy sarotra aza ny lalana dia hiaradia aminao zahay fa mpivahiny ny fanantenana ary ny fanantenan'Andriamanitra sy manodoka hoy ny taratasy nalefan'ny Papa Farany Masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao marefo ny fiainanay ka mila baba mitarika sy mpiaro zahay tahaka ny arovanao ny fianakaviana masina noka hitantananao anay baba amin'izao Ken 2024 izao aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.